Alors resaka kely mikasika ny fitondrana ao Madagasikara ty. Ao no matahotra isan'okam-panjakana, matahotra sao deskontana, matahotra so. Nefa ny tena marina, efa tsisy fanjakana ho aongana tsony io. Tsisy ninina tsony, tsisy mafanjakana n'intsony. Tsisy valeur antsony ny olona, ny gasy efa tsy miasa loha amin'ny intsony fa de survivre fotsiny, miaina fotsiny. Aza manakorontana makatso makaroa efa tsy miasa loha am'izany fa na misy arangamba ny fitoram-panjakana am'izao fotoana, fitoram-panjakana mialaina izy eo, tsy mila aongana zany, tsy mila ninina tsony fa zavatra efa tsisy zavatra mandeha. Nanomboka asa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no efa tsisy tsony ny ina moa zany légalité juridique am'le fitondrana de légalité ahoana filazana populaire. Légalité juridique satria efa fantatry ny olona tamin'ireny fotoana ireny. Da ina moa zany raha ohatra misy fifidianana ina moa zany filoham-pirenena de tokony miala aloha le filoham-pirenena io de misy transition da lefa fifidianana. Fa tsy sananao an'izany zareo fa le filohan'ny antemeran-dolo olona Herilaza nisorony zalahy amin'ny fotoana iny de alaina général Bomba apetraka amin'ny ina moa zany atao filohan'ny antemeran-dolo olona de apetraka eo igny de avy eo am'izay zany indray zany lasa président par intérim manindry fifidianana. De zavatra zany fa tsy na dessin animé ve izy firenena ohatry zany eran'izao tontolo zao, dessin animé coup d'état institutionnel filazan'izay. De maninona moa André Rajoelina tsy masawa miala zany de amena olo hafa aloha le olona tokony manana tokony légal hitondra firenena mandritry ny fifidianana apetraka ao, maninona tsy manao zany satria fantana fa tsy olona velively izy. Eo zany de efa mipetraka zany le matsisy valeur an'le filoha am'izao fotoana zao. Io tsisy valeur satria fantany tsy olana izy, fantany fa tsisy olo hifidy anazy tsony. De atao brigade zany akamany apetrany eo da alefa fifidianana. Alefa fifidianana de tsisy anao tsony tsisy anao ny fanandrana. Ho zay tsy anao. Aloha tsika ilahatra tsika fa tsika tsy anao an'io satria hita fa tsisy raha manjary le fifidianana. Dinda zavatra ataony. Andefa miaramila ndray izy de tifirina daholo lacrymogène zay midy an-dalambe rehetrarehetra. Zany ve ny fitondrana ina moa zany lanim-bahoaka? Zany ve le fitondrana démocratique? Tifirina le olona eny amin'ny lalabe tsy mahazo migré, tsy mahazo miditra 13 mai, nefa fantatra vahoaka zao fa teo amin'ny 13 mai ihany izy nanomba-panjakana. De hoe maninona raha ny olona sasany rehefa anjaran'ny olona mandeha amin'ny 13 mai sy ny Ambojatova de tsy avela lalahy. De eo zany de tanao le tsisy valeur tsony, tsisy asiny tsony zany. Da alefa ny fifidianana iny. De ny zava-nitranga de raha i André Rajoelina mijoro ary amin'ny kianja ary de tsisy gasy andeha hoany. De voatery mandoa amina miliara ndray zany manangona artiste pena daholo rehetrarehetra hoe avily lesy artiste zany fa tena hoenina be mijoro eto zany tsisy olona hiendry zavatra tele lazaiko tsony satria tsisy valeur tsony, tsisy fotony tsony le olona, tsisy fotony tsony amin'ny gasy. De alaina le artiste zany de azena mitendrena artiste de sa mandindy eo de amin'ile feny olona ade hijery artiste dian'le olona any de eo no ataony kabary. Tsisy miraharaha le kabary, tsisy gasy miraharaha kabary, andeha hijery artiste natongavany eo. De eo menimeny inao zany premier tour de vita, de zavatra ino moa zany aloha vola ny préfet am'izay aloha tsy afaka amin'ny grève. Aloha vola ny ministère fitsarana am'izay validé ny candidature na de fahita zao fa tsy manana nationalité malagasy. Aloha vola ny ACC am'izay zany validé ny foana sy fifidianana eo ka ninina fitarairana de validé foana io. De zany ve le fitondrana, zany ve ny antsoina hoe fitondrana, zany ve ny antsoina hoe ina moa zany fanjakana. Mbola fanjakana ve zany aminareo? Tena fa tsisy fanjakana tsony de forcena fotsiny tamin'iny de adinodino aloha iny zany tany. De niditra indray ny fifidianana solombavam-bahoaka. Alefa ny fifidianana solombavam-bahoaka fa tena alabato eran'ny Madagasikara, alabato solombavam-bahoaka.
de sasany efa fatatra sao fa tsy sifidy any ino moa zany hiromara tsony ny hoe avondrina manao miaraka amin'ny andro rajoelona tsy sifidy fantatra zao fa tsy sifidy ny andro rajoelona tsony sy miaraka amin'ny andro rajoelona tsony a de miditra andeha indépendance sasany amena vola ndray sasany de aminao indépendance zay indépendance fa zay tsy miaraka amin'ny andro rajoelona fa zay maleo tena amitana an'le vahoaka de mifidy ale indépendant vahoaka hoe aloha fidiny tesy sady eo ny alabato eo koa ny famitana hoe zay ty ino hoe indépendant zay de voalany le indépendant de manao déclaration dolo zay zao de hanoana ny andro rajoelona dolo ridicule tsy haiko inona filazan'zany sarisarina fanjakana tsisy fotony de alefa zay ino mo zany lalàna rehetrehitra ao na ovaina ninona na ovaina ny constitution ninona de reo député rehetrehitra reo izy rehetrehitra mianakavy reo de anangatanana fotsiny reo zany karamaina mena vola mena fiara mena rehetrarehetra reo député rehetrehitra reo de anangatanana fotsiny reo zay tsy manangatanana reo de atsona avity ala voaroka ala avity ala gadrainy ala avity ala zay ve zany ny fanjakana ienan'le roa ohatry zany de alefa ny fifidianana ino moa zany io be ny tanàna io de na zaza 5 taona de mafantatra hoe alabato dolodolo erany Madagasikara alabato dolodolo atrany ny mpiasa ny fokotany atrany amrehetrarehetra tany mena vola daholo de zay zany ny fandehan'izy de eo amin'ny resaka légitimité populaire hoe le vahoaka zany ny vahoaka fa tsisy miraharaha ny fitondrana tsony vahoaka rehetra mafantatra hoe nangala bato reo vahoaka rehetrarehetra zao nisy firenena hoe ny vahoaka efa sûr à 100% fa ny fitsarana tsisy lavanazy ny fitsarana ifatany vahoaka malagasy hoe fitsaranareo baika avy any ambony daholo reo tsisy lavanazy lasa aloha tabataba kely fa mandalo ty zavatra ty mandalo ny tara raha ohatra zany firenena anankiray ny vahoaka ao aminy efa mafantatra fa alabato daholo ireo sony mavamboaka reo alabato daholo ny bentanareo ny fitsarana tsisy atokisana ntsony fitsarana fantatra fa tanila le fitsarana fantatra fa tsy manalidahana le fitsarana de efa fantatry nesetra koa fa na ny maramila tsy gendarme tokony hoaro anazy fantatra fa tsy aro anazy fa nanao répression anao hery famoretanao anazy de mionona zany ny vahoaka fa le fitondrana mbola manana ny asina mahafitondrana azy ve le fitondrana mbola manana maizy azy ve le fitondrana amizay raha ny vahoaka rehetrrehetra fa mafantatra fa io filo io tsy tokony lany mihitsy io ireo député reo tsy tokony lany mihitsy reo ireo betana reo tsy tokony lany mihitsy reo ny rehetrarehetra de fantany ny androm-panjakana hoe ny fitsarana voavidy vola ny ACC voavidy vola ny miaramila voavidy vola ny rehetrarehetra voavidy vola de inona moa zany le ino mafitondrana le fitondrana am'zany ino mafitondrana am'zany de mietsiketsika ny filoham-pirenena makery voatery anatina tonga ny araha-bahatratra ny taona anahy daholo tonga ny mpivavaka tonga ny maramila tonga ny entrepreneur tonga zao anatin'ny 10 andro ny président mandray olona foana de aseho amin'ny télé de aseho amin'ny Facebook tena mbola misy tiana tsy mampalahelo kely mampalahelo kely efa fantatra hoe tsisy fotony tsisy rahin'olona anazy tsony de voatery manao scénario zany na izy ary ngambany raha za amin'ny toerany hitako tena menatra zany menatra amin'ny toerany andro rajoelona hoe voatery anao maskarady ve zany ampiseho tena mbola misy tiana de tonga eo zany le olo reo voavidy vola koa de mandray micron tena manohana anao zay monsieur le président tena mbola tianao zay monsieur le président ataovy asa fampandrosoana zao eo izy mivady eo zany anatin'ny 10 andro cérémonie fotsiny ampisehoana mbola misy ty matoy izy mampiseho mbola misy ty satria fanta tsisy ty tsony de raha reo mijery ny pejiny andro rajoelona million mahery ny abonné ao fa isaky ny zarateny andro rajoelona firy ny olona manao j'aime na de fa misy tsara ny olona voakarama manao j'aime fotsiny voakarama iteny fotsiny hoe manao anao président fa teny isana amin'ny ratsan-tanana ary firy ny olona manao ina commentaire ao hoe tena
sahany olona ao amin'ny pejiny Andry Rajoelina no mamely anazy direct ny ironisy rehetra de fa misy zany ao zany ao ambady koa zany misy admin mpamono hafa misupprimer zay commentaire rehetra tsy ara-dalàna de zany ve ny ainan'le fitondram-panjakana mandritra ny firy volana firy taona anatin'izany zany hoe osoka zany hoe famitahana zany hoe tazomina fotsiny ny ainy le fitondrana fa fitondrana efa tsy crédible atsony zay le izy de mamoaka page isan-karazany inao zany page Actu Maday Serasera Maday Madagascar son développement son futur avoaka atao ireo page reo andainga isan'andro amono moafy isan'andro inao zany amaflainga anenjik'olona ireo page rehetra reo satria fantany zany fa ny sehatra rehetrrehetra zany na ny télévision na ny gazety io zany de fa asana mandainga dolo ny gazety sy ny rehetrarehetra de ny Facebook no la afaka mamoaka an'izy de ny mpanao Facebook tsisy mahazo miteny fa gadraina azo miteny de gadraina miteny de gadraina de iretsy le mahazo miteny retsy azo amin'ny fitondrana de reo nasana mandainga sy manoso-potaka olona zay le fitondrana misy am'izao fotoana zao zay de misy valeur ve tsisy valeur sady tsisy légitimité juridique sady tsisy légitimité populaire ka zay le tena teo hoe misy miteny hoe fanonganam-panjakana aloha ilamina za mitarika korontana inona tsony ny fanonganam-panjakana atao eo na korontana ho atao eo zavatra fa tsisy foty le fijakana efa tsisy valeur antsony tsisy valeur fa de tazomina fotsiny hoe misy miaramila vitsivitsy io de hatramina miaramila matoa fivorin'ny miaramila tsokosoko tsy miaramila moa zany fa tamin'ny avoloa zany hoe nisy général Ianna tany isan'ny Ianna tany tany avoloa tam'le 11 janvier matoa voaka reny information reny de tena olona efa kaiky be amin'ny mpitondra mihitsy mamoaka ny information reny raha za tamin'ny toerany Andry Rajoelina tena tsy matoritsony panique hoe ny olona tena efa akaiky koa ny ina moa zany ny olona tena hoe tavandraiko tena akaiky no mamoaka l'information any amin'ny colonel Charles hoe misy an'izao colonel Charles miteny hoe so nisy fivorina tam'izao tamin'ny 11 janvier tamin'ny fila fivorina izy daholo tao anatiny tao voasora daholo tao anatiny tao de milaza fa de itoriny Charles colonel Charles tsy fitorinan'ny colonel Charles ngeny important fa ina important hoe fa maninona voaka zany information zany misy olona tena akaiky Andry Rajoelina zany mamoaka l'information de lasa ndray zany ny miaramila sy ny zandala fata zany mety isy komy ao amin'ny gendarme ao na ao amin'ny miaramila ao fata le mety tsisy d'accord tsoniny ao anohan'ny Andry Rajoelina de mandeha mivory ndray tsika miara-miasa gendarme sy ny anina tsika miara-miasa zao fa za manaiky ina moa zany korotanin'ny mpanohitra ka manino mpanohitra mipetraka fotsiny mitazana fotsiny vaoako mitazana fotsiny fa nareo no sahirana isan'andro hoe anao déclaration hoe tsy mila korontana vaoaka malagasy mia-pitoniana vaoaka malagasy fa maninona anao matahotra koronta maninona anao mikorapaka isan'andro satria efa tsy voafehinareo tsony situation satria efa tsy milamina tsony efa tsisy zavatra mandeha tsony de iza moa ny mpanaraha vahiny investir à Madagascar amin'ny situation andro zao situation tsy milamina izy ao nge ka ina moa zany temps de guerre en temps de guerre izy ao tsisy ina moa zany programme anasa mihitsy na ny député na ny irmara na ny rehetrarehetra afatsy ny ina moa zany mandainga reo miaro le fitondrana tsy latsaka de fa de zavatra efa tsy tazona tsony io fa fitondrana mialaina izy ao fa tsisy valeur antsony amin'olona raha misy fanondrana volamena efa fantatry ny gasy rehetra iza manondrana le volamena misy zavatra mivoaka ary fantatry ny gasy raha misy olona gadaina re fantatry ny gasy satria iny sika lasa ben'ny tanàna iny sika lasa député na de gadraina raha misy olona manao eloko bevava da iny akaiky Andry Rajoelina iny akaiky fitondrana iny tsy gadra mihitsy iny zany ve ny fanjakana zany hoe fanjakana mbola existe fanjakana efa tsisy valeur izy ao tsisy fotony izy ao sady efa mialaina de samy mitazana fotsiny sisa ka raha ohatra izy mbola isisy tamin'io de velao izy isisy teo zavatra teneny efa tsisy miraharaha tsony sur daholo